mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly-miarabantsika tsirairay avy-indray amin'ity anio ity andraisantsika ny lesona manokana ho an'ny lehibe. Manasanao sahady ity am-piandohana mba hanaraka izany hatramin'ny farany ary mirary ny soa indrindra ho anao mba hitondra hery ary koa hitondra voka-tsoa fiainana ara-panasy ny fiainana andavanandro izany. Iara hivavaka isika. Ry Andriamanitra tsara indrindra izay an-danitra ny tena ny laza ny haja sy ny voninahitra natolotra ianao ilay omaly tsy miova ary mandrakizay. Mangataka aminao izay mba hiasa mifananay tsirairay avy ka hitombo ny fahatokianay ianao atanjaka izahay, tsy atahotra ny zava-misy rehetra satria ianao nefa nanome ny fanjesena ho anay tsirairay avy izao. Aminaran'i Jesosy, amen. Ho teny lesona antsika androany dia manao hoe ny tantaran'ilay Samaritana tsara fanahy amin'izao andro izao. Tantaran'ilay Samaritana tsara fanahy amin'izao andro izao. Rehefa nanome ny valiteny marina ilay mpahay lalàna dia izao ny baiko nomeny Jesosy azy manao hoe ataovy izany dia ho velona ianao. Ary nakasika ny aty fon'ilay lehilahy izany teny izany tamin'izany. Mora ho an'ilay mpahay lalàna ny nanome ny valiteny marina rehetra saingy sarotra ho azy ny nanatanteraka an'izany roa arivo taona lasa izay. Ary mbola sarotra ho an'ny ankamaroantsika ankehitriny ihany koa amin'izao andro izao ihany koa izy io. Te hamandrika an' Jesosy ilay mpahay lalàna ary koa te hampiseho ny fahalalàna nananany. Mbola nametraka fanontaniana ihany koa ary izy io avy eo hoe iza ary ny namako izy. Marina tokoa fa tsy manampy ireo mila fanampiana ohatra hoe ny pasteur, ny olona ary membre tsiray indraindray. Misy fotoana ny olona any amin'ny finoana hafa no tsara fanahy kokoa aza noho isika izay ao amin'ny fiarahamonina. Mety miresaka momba ny tokony anehoana hatsaram-panahy nefa isika. Saingy ny hafa no mety manome an'izay ilain'ireo olona tsy resahantsika ireo. Raha misy heviny manko ny finoantsika dia tsy maintsy mananatra sy manatratra an'ireo sahirana sika ary manampy azy ireo. Namarana ny tantaran'ilay Samaritana tsara fanahy Jesosy ka nanontany hoe iza tamin'ireo olona telo no naman'ilay olona nila fanampiana hozy izy. Voavaly araka izany ilay fanontaniana manao hoe iza ny namako. Nasehon'i Kristy fa ny namantsika dia tsy iza fa ilay ray fiangonana, ray finoana amintsika, tsy mikasika firazanana na volon-koditra na saranga izany. Ny namantsika dia ny olona rehetra izay mila ny fanampiantsika, ny namantsika dia ny fanahy rehetra izay noratraina sy nokapohan'ny fahavalo, ny namantsika dia izay rehetra fananan'Andriamanitra. Aoka izany ho fanambo anao anio mivavaha isan'andro ho an'ny olona anankiray izay mety hoe tsy mitovy fijery aminao, tsy mitovy firehana aminao, na hoe olona anankiray izay mety tsy tianao mihitsy aza. Raisy ho fanambo izany ary hoe tao am-pelantanan'i Kristy fa izy mahova ny zavatra rehetra. Amen. Ry Andriamanitra tsara ny azy an-danitra mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany. Misaotra anao ihany koa izay mbola mananatra anay mandrakariva ka tsy misalasala ianao fa manome vahaolana ho anay, mitondra anay ho amin'ny fahamarinana
ary koa mikendry anay mba ho amin'ny tsara kokoa hatrany izahay. Tompo miteza ihany koa ianao mba oloharano fitahiana rehetra avy aminao anie izahay, ka avy amin'ny alalan'ny hafa dia mba hatsiaro fahasambarana ihany koa izy ireo. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.